fandaharana iray vatsy iray aina. Fandaharana iray vatsy iray aina. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Herliva Razafy Manantsoa. Isaky ny zoma amin'ny 4 ora sy fahefany ka hatramin'ny 5 ora sy fahefany eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Dia amin'ny fofeny fifaliana indray no mbola iarahana aminao anatin'ity fandaharana iray vatsy iray aina ity. Iarahanao araka izany fekera-pamantarana izany amin'ny Herliva Razafy Manantsoa. Dia mirahary hatrany ahitanao ny soa sy ny torohevitra ahafahanao miaraka amin'ny tompo, miara-miaina, satria amin'izao fahavelomantsika izao dia miezaka hatrany isika ny andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, hanana fifaliana mba ho faly mandrakarivo isika eo amin'izao fahavelomantsika izao. Hivavaka isika alohan'ny hanombohantsika izao fotoana izao. Andriamanitra misaotra anao izay noho ny amin'ny fitiavanao, misaotra anao ny amin'ny ty fotoana ity indray mbola omenao. Efa nalahatra ao ary dia tsapanay fa mbola ankasitrahanao ny anatanterahana izao fandaharana izao. Mangataka aminao ary izay tolo-tsaina, mangataka amin'ny fanahinao mba harotsakao amenonao anay mba hahafahanay manambara izay rehetra araka ny sitraponao. Raha misy izay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao dia ianao no anitsy, ianao no anongotra ireny ao am-pon'ny tsirairay avy tompo. Dia nirina indrindra hoe tsy hisy sakatsakana ahafahanay mandray ny hafatra, fa izay rehetra mety ho feo, izay rehetra mety ho sakatsakana manahakana ny tsy andrenesanay, izany hafatra izany dia didina amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Tsy anan-kery, tsy anam-pahefana amin'ny tsirairay avy, fa ianao no anjaka feno anatrika amin'ny alalan'ny fanahinao izao fotoana izao, ny anaranao Jesosy Kristy tomponay. Amen. Iara-banantsika sady entina ampaherezana antsika, fa atsika ihany koa mahatsiaro hatrany fa tsy misy tsara afa-tsy ny eo akaikin'Andriamanitra, tahaka ny tenin'ny Asafa any amin'ny Salamo 37 hoe fa raha izao dia ny akaikin'Andriamanitra no mahatsara. Iaraka amin'ny anjomara misy vavakantsika amin'ny hira hoe akaikin'Andriamanitra.
Hira mahafinaritra be izy zany, tena mamelombelo tokoa ny fanahy izay mahatsiaro mety ho nanalavitany tompo teo amin'ny fomba fanao. Mety ny zavatra izay nataontsika nahatonga antsika ho tafasaraka na varimbariana isika dia somary niataka kely, dia mampatsiaro antsika izay izay hoe akaikin'Andriamanitra, tena tsara zany akaikin'Andriamanitra izany. Fa mbola toizantsika ihany amin'ity fandaharantsika androany ity indray ny fitaizana izay efa herinandro maromaro izay no iarahantsika nijery ny amin'izay fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka izay, satria tsy zavatra moramora izy io, fiainantsika isan'andro, ary izay no nahasarika ny saina ary inoana fa izay no sitrapon'ny tompo, satria dia samy mahatsiaro isika fa tsy mora ny mitaiza ny zanaka, indrindra amin'izao vanim-potoana ny fandrosoana sy fitobahan'ny kolotsaina samihafa izay aparitaka amin'ny alalan'izao fanatontoloana izao.
tsara ny iresahana trany ny amin'ny hoe ahoana no ataontsika ray aman-dreny eo amin'izay entintsika mifandray amin'ny zanakitsika eo anoloan'izany fiparitahany kolotsaina samihafa izany ary miteraka fotom-pisainana hafa lasa miteraka fahasamihafana fomba fijery akoatran'ny hoe fahasamihafan'ny elanela-taona fisiny elanela-taona eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka dia mbola eo ihany koa izay hoe fahasamihafan'ny kolotsaina izay dia mbola ho jerevantsika iny amin'ity androany ity ny amin'izay hoe fitezana izay fifandraisany ray aman-dreny sy ny zanaka ary androany dia hijery isika ny amin'ny fomba hafa tsara kokoa izay tsy dia hita loatra ny maharatsy azy na ny lafiratsiny izany tanterahany eo anoloan'ny tsy fitovikevitra misy eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka manoloana na toe-javatra iray izany hoe misy zavatra tiany zanakitsika atao na efa tanterahiny mihitsy kanefa dia tsy akasitrahantsika tsy ekentsika ny anaovany an'izany zavatra izany satria araka ny fijerintsika ray aman-dreny ilay zavatra sy ny traikefa efa hananantsika amin'ny mahaherany etezana lava voalohantsika dia misy zavatra roa manahirana antsika eo anoloan'izay hoe tsy fitovian'ny fomba fijery izay dia sahirantsika eo amin'izay fomba hitintsika hitaizanany ankizy zavatra anankiroa no manjo antsika ray aman-dreny rehefa misy zavatra ataony zanakitsika na kasainy ho tanterahina nefa tsy ekentsika na tsy mitovy amin'ny fomba fijerintsika ray aman-dreny zany misy zavatra roa voalohany dia ao anatintsika ny tahotra matahotra tsika satria tiantsika loatra ny zanakitsika ary izay fitiavantsika izay dia matahotra ny amin'ny hoaviny sika hoe raha manatanteraka n'ity zavatra ity izy dia manao ahoana ny hoaviny izy fiatraikany eo amin'ny hoaviny zany dia izay tahotra izay ao anatintsika izay dia tsika haka ohatra zavatra mitranga raha mijery televizion foana izy ao trano amin'ny fotoana izay tsy ianarany tsy andehanany any an-tsekoly zany tsy mba manokana fotoana mba ianarana izy dia matahotra tsika hoe isindra kilasy izy ity anao ahoana ny fianarany ahoana ny hoaviny raha voatery amerina kilasy hatrany izy noho ny tsy fahaizany mandamina ny fotoanany fa dia eo anoloana ny televizion hatrany ohatra ihany koa hoe mivoaka lava izy lasa atsony namany ao amin'ny tokantrano ao dia lasa tsy fantatra mazava hoe ho aiza fa dia lasa ao koa ny antony samihafa toy ny hoe amin'ny ora tokony efa hatongavany ao amin'ny tokantrano avy any am-pianarana izy na tokony efa tonga ao trano raha avy ny rahintsika izy efa mbola tsy ao izy amin'izay ora tokony efa hatongavany dia matahotra sika matahotra ao ihany koa ny tahotra an'Andriamanitra izay ao anatintsika maha kristianina antsika matahotra sika ny tompo sao dia tsy havita ny adidy tsika eo amin'izay fitezana izay satria nomen'Andriamanitra antsika ireo zanantsika ireo mba ho tezaintsika ary anatin'izany ny fampahafantarana azy an'Andriamanitra ny fanoroana azy mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia matahotra an'Andriamanitra isika sao manaonao foana ny zanantsika ka manoto eo anatrehan'Andriamanitra dia matahotra an'Andriamanitra ihany koa isika izay ny zavatra voalohany izay tahotra izay eo alohan'ny zavatra tiany atao eo ilay zavatra efa atao nefa hitantsika fa tsy mifanaraka amin'ny fijerintsika izany dia miteraka an'izay tahotra izay fa ny zavatra faharoa ihany koa izay manjo antsika ray aman-dreny zavatra mitranga eo amintsika eo amin'izay zavatra izay tsy tiantsika fotsiny izao ilay zavatra ataony tsy tiantsika satria ahoana tsy mifanaraka amin'ny fotom-pisainantsika ilay zavatra tiany atao tsy mifanaraka amin'ny kolotsaintsika ilay zavatra tiany atao tsy mifanaraka amin'ny fitezana izay efa azontsika tany aloha ilay zavatra tiany atao na efa tanterahiny dia noho izay antony zavatra izay dia tsy tiantsika ilay zavatra ataony mandeha tsika ka ohatra
manana zanaka lahy sika dia manao kavina ila ilay zanakitsika, dia tsy mifanaraka amin'ny kolontsaintsika izany, tsy mifanaraka amin'ny fotom-pasainantsika izany, tsy nitaizana tamin'izany sika dia izao tsy tiatsika ilay zavatra ataony, dia miteraka olana izay eo amin'ny fifandraisantsika amin'ny zanantsika, hiteny azy tsika ny amin'izay nefa dia tsy voatery hanaraka an'izay tenitsika izay ihany koa izy. Ohatra manana zanaka vavy sika dia jupo fokely hatrany amin'ny foto-peno anaovany, dia sahirantsika eo anatrehan'Andriamanitra, eo anatrehan'ny kolontsaintsika malagasy ihany koa, dia tsy tiatsika izy. Ohatra koa manana zanaka vavy sika dia manana namana lehilahy izy, ny taonany nefa mandroso ao anatin'ny atao hoe fahamotiana zany, dia mahatahorantsika, dia tsy tiatsika izany satria fantatsika fa hanahirana aoriana. Ohatra ihany koa ohatran'ny hoe tsy dia hita hoe manao ahoana. Ohatra manana zanaka lahy ihany koa sika, lokony ny volony, lokony mavomavo be, ohatra na lokony menamena be, dia tsy tiatsika ilay izy satria tsy kolontsaintsika izany, tsy mifanaraka amin'ny fitaizana azontsika izany. Indrindra moa raha hoe tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Misy ten'Andriamanitra mivantana izay mandahanja fanaovana ilay zavatra, dia tsy ankasitrahantsika zavatra izay. Ireo zany no zavatra miady ao anatintsika ray aman-dreny rehefa manoloana izay hoe zavatra tiany zanantsika atao. Misy zavatra efa ataony na nierany tamintsika na tsy nierany tamintsika, dia sahirantsika eo izay zavatra anankiroa izay, ao ny tahotra, ao ihany koa ny hoe tsy tiatsika fotsiny tsotra ao ilay zavatra satria tsy mifanaraka amin'ny fotom-pisainana, tsy mifanaraka amin'ny kolontsaina izay ananantsika, tsy mifanaraka amin'ny fitaizana izay efa azo antsika tany aloha ihany koa izany. Ireo zany no olantsika ray aman-dreny ireo eo anatrehan'ny izay zavatra izay, tahotra ny amin'ny hoaviny. Fa alohan'ny hanovizantsika azy indray dia tsika naharaka hira iray, satria samy maniry ny andovan'izany lanitra izany tsika rehetra, ary ny zanantsika koa dia tiatsika mba ho mpandova izany fiainana mandrakizay izay efa nomanin'Andriamanitra ho antsika izany. Hiaraka ampitoritsika amin'ity hira nitsongaina tao amin'ny firana fanampiny faniriko. Yeah.
mamita ireo asanao ka tsy reharefa anetritena ede ny fiainana anilandray ny tompo iray fanairay eray sanavoko reo asaso iray ny fo iray ny lo rayo nahoana moe raha tomboka ani ede ty fiainana anilandray ny tompo iray fanairay sanavoko reo asaso iray ny fo iray ny lo rayo nahoana moe raha tomboka ani izay indrindra no mahatonga antsika ray aman-dreny hoentitra eo alohan'ny fitaizana ny zanaka satria tiantsika mba andova izany lanitra izany koa ny zanakitsika fa raha izay raha no zava-misy dia isika ray aman-dreny tsirairay avy dia samy efa manana ny fomba entintsika amahana n'izay olana izay tsisy afaka ilaza eo za tsy manana fa samy efa manana ny fombany atrehantsika sika ampiaritsika rehefa mitranga izay zavatra izay dia eritrereto kely hoe inona ny fomba ampiasainao hatramin'izay nitezanao ny zanakao izay rehefa misy an'izay hoe zavatra tiany atao na zavatra efa ataony nefa tsy tiantsika ny anatanterahany an'ilay zavatra dia inona ny fomba tanterahanao mieritreritra kely ianao ny amin'izay inona ny zavatra izay efa fampiasanao fomba entinao ampiasainao rehefa toto izay zavatra izay fa zavatra azo ambara dia izao mantsy zavatra roa ihany no azo anabangona ny fomba itsika ray aman-dreny mamahany ny olana izany fomba roa ka izay mety efa nampiarina ohatra amin'izay dia mety ho voafoaka ao anatin'reto anankiroa reto ihany ary mety kodina amin'ireo no fomba mahazatra izay ampiasaintsika ray aman-dreny eo anoloan'izay famahana ny olana izay raha misy izay fitsifitsokevitra eo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka izay voalohany dia izao fomba mahazatra ary ity no be mpampiasa indrindra eo amin'ny fitezana ny zanaka eo anoloan'izay toe-javatra izay entitra sy enjana ny ray aman-dreny amin'ny heviny tiany mampanjakaina tiany ho tanterahan'ilay zanaka satria rehefa hitantsika ny tsy mahamety ilay zavatra izay ataony na zavatra izay kasainy atao dia manana ny hevitritsika isika hoe tsy mety izany fa izao no izy ary dia entitra isika sy mienjana eo alohan'izay hevitra izay rehefa mitranga ny tsy fihetsokevitra dia milaza ny hevitsika isika mitondra ny vahaolana isika miezaka mandresy lahatra ny zanakitsika mba hatonga azy anaiky hatonga ilay ankizy hatonga ilay tanora anaiky izay hevitsika izay satria amaray aman-dreny antsika dia manana ny fomba fijerintsika araka nefa nambara teo aloha hoe eo ny sitrapon'Andriamanitra manery atsika mitarika atsika mba handehanany zanantsika araka izay sitrapony izay eo ihany koa ny kolotsaintsika eo ihany koa ny fomba nitezanantsika ary eo ihany koa ny taoritsika sao dia anemba ny ho avy n'ilay zavatra tiany atao ary dia enjantsika mienjana entitra na amin'izay
hevitsika izay mba tsy hanatanterahany an'ilay zavatra. Ary rehefa tsy manaiky na tsy makasitraka ilay hevitra arositsika ilay ankizy na ilay tanora, dia eo amin'izay tsika mampiasa ny fahefana amin'ny maharay aman-dreny atsika, manao didiko fe lehibe ny amin'izay hevitsika izay. Izao no izy, izao no tsy maintsy atao. Raha mbola zanako koa tsy maintsy izao no atao. Izay ilay fomba iray famahantsika olana entitra sy enjana. Ary no atrehan'izay dia izao ny zavatra mitranga. Ny vokatra izay dia mandresy isika ray aman-dreny, mandresy satria manana fahefana isika amin'izay maharay aman-dreny antsika izay. Ilay zaza kosa eo anatrehan'izay, eo anatrehan'ny heviny sy izay tiany ho tanterahana dia resy izy satria tsy afaka hanatanteraka ilay zavatra tiany atao. Izany hoe misy izany amin'ity fomba fampiasantsika ity ny mandresy ary misy ny resy. Izay no fomba voalohany. Fomba faharoa kosa izay fanaontsika ihany, ity ilay tsy dia betsaka loatra no mampiasa azy fa mampatahotra ny ray aman-dreny izy ity. Fomba iray faharoa, malalaka loatra, goragora na manaiky lembena na eo anatrehan'ny izay fanirian'ny ankizy izay zavatra tiany atao izay. Ahoana no fiseho an'ity fomba anankiray ity? Rehefa tsy eketsika na tsy akasitrahantsika ilay zavatra tian'ilay zanakitsika tanterahina dia miezaka manazava isika, miezaka mandresy lahatra isika ary mitondra ny vahaolana eo amin'ilay zanakitsika. Ary noho ilay tsy fitovian'ilay fomba fijery, noho ilay elanela taona, noho ilay tsy fitovian'ilay kolotsaina voaray, noho ny zavatra efa mitobaka loatra izay manova ny fomba fisainany, dia tsy azon'ilay tiantsika ambara, tsy azony satria ilay anazy ihany no mazava aminy. Ary matetika tsy hitany hoe inona no olana eo amin'izay zavatra tiany atao izay amintsika ray aman-dreny. Dia miziriziry koa ilay ankizy, miziriziry koa ilay tanora te hanatanteraka ilay heviny, dia tsy hitantsika izay atao. Farany dia izao, manaiky lembenany isika. Izany hoe ekentsika indray ny hanatanteran'ilay zanakitsika ilay zavatra izay efa tsy ny ekentsika satria fantatsika fa mety hanimba azy, satria fantatsika fa mety tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, satria fantatsika fa tsy araka ny fitezana izay efa azontsika na tsy mifanaraka amin'ny kolotsaintsika izany. Vokatra izay dia avelantsika izy manatanteraka ilay tiany atao, manaiky lembenany isika. Izany hoe manaiky ho resitsika izany eo anoloan'izay, manaiky miforotra eo alohan'ilay hevitra ilay ankizy. Dia ilay ankizy, ilay zazana, ilay tanora no mandresy amin'izay fomba faharoa izay. Ary anatin'izay nefa dia izao, malahelo isika, ory isika satria sady matahotra isika ny amin'ilay vokatra ilay zavatra, matahotra ihany koa isika ny eo amin'ny izay ho fifandraisany amin'ny Andriamanitra, fifandraisana ilay zanakitsika amin'Andriamanitra raha sanatria tsy mifanaraka amin'ny sitrapony izay. Isika raha toa efa malahelo, ory eo anatintsika ao satria zavatra tsy akasitrahantsika no asaintsika tanteraha ity. Izay ilay fomba anankiroa azo hibangona, ny fomba izay ataontsika ray aman-dreny entina mamahany olana eo anoloan'izay hoe tsy fitoviam-pijery, eo anoloan'ny hevitra tsy mitovy nefa tian'ilay zanakitsika ho tanterahiny. Io jerentsika amin'ilay fomba hafa, hijery fomba hafa isika izay tsy sady tsy entitra, tsy enjana nefa ihany koa tsy manaiky lembenana. Hitantsika teo fa izy roa dia samy misy mandresy, ary ndray mandresy ary ndray resy, na ndray aman-dreny no manaiky ho resy.
mampandevitra ny heviny, na ilay zaza no manaiky mampandevitra izay heviny izay. Fa ilay fomba hojerevantsika dia zao hoe fomba iray izay samy tsy misy resy fa samy mivoaka ho mpandresy avokoa, na ny ray aman-dreny na ny zanaka. Amin'ny teny frantsay dia zao no azo andikana azy, méthode sans perdant, samy tsisy resy, samy tsy misy manaiky ilefitra eo amin'izay hevitra n'izay fa samy mivoaka ho mpandresy. Fa mialohan'ny hidirantsika ny amin'izay hoe ahoana izay fomba izay tsy dia hita loatra ny tena lafiratsiny, dia andeha hijery ny lafiratsiny ireo fomba anankiroa izay efa nojerentsika teo ireo sika, izay efa fanaontsika, fomba efa entintsika mitaiza ireo zanantsika ireo, satria fantatsika fa tsy sy mora tokoa ny fitezahana amin'izao fotoana izao. Dia hojerentsika ary ny lafiratsiny ilay hoe manaiky lembenana, malalaka loatra isika ary manome vahana ny zanantsika eo amin'izay tiany atao rehetra na dia efa hitantsika aza, fa tsy mifanaraka amin'ny fomba fijerintsika, tsy mifanaraka amin'ny kolotsaintsika, indrindra raha sanatry efa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany zavatra izany. Ity zany ilay fomba manaiky lembenana ity, na antsoina amin'ny teny frantsay hoe permissivité. Rehefa mirona any amin'ity avelao anao izay tiany ankizy, rehefa mirona any amin'izay sika avelao anao izay ataony izy, avelao ianao izay tiany izy, dia izao anana olana amin'ny fifandraisany amin'ny hafa, anana olana amin'ny fifandraisany amin'ny manodidina azy ity ny zanakitsika, raha izay ny fomba fitondrantsika azy. Anana olana izy amin'ny fifandraisany amin'ny olo-kafa ivelany eo amin'ny tokantrano, satria rehefa zatra loatra mahazo izay tiany atao izy, mahazo manao izay tiany atao rehetra, ka raha misy manohitra azy na mandrara azy any ivelany any, tsy hanao zavatra anankiray izay tiany, ohatra any an-tsekoly, ohatra any amin'ny fikambanana izay misy azy, na any amin'izay sehatra rehetra hifaneraserany, no lay efa fahazarana ao anatiny ho mahazo manao izay tiany atao loatra, dia tsy zakany raha misy olona manohitohitra azy, tsy zakany raha misy olona manohitra ny heviny, ary dia mihevitra azy ho manana ny marina mandrakariva izy noho izay zavatra izay. Ary ny olona tsy anaiky, tsy fandraisany eny ivelany ihany, tsy voatery ho toy ny ray aman-dreniny avokoa, anaiky an'izay heviny, ampanjaka ny heviny hatrany hatrany, dia anana olana izy satria maharary azy izay fanoherana ny tiany atao izay. Ary dia mifototra any amin'ny ray aman-dreny ihany koa izy noho ny favoazany any aoriana any. Ritsy amin'ny ankapobeny dia hidiran-doza mandrakariva ny ankizy, ny tanora izay avela alalaka amin'izay tiany atao, satria amin'ny mahatanora azy dia entiny fihetseham-pony izy, tsy ampifandiniana, tsy mbola manana fomba fijery lavitra ny amin'izay mety ho voka-dratsiny izay fanapakevitra raisiny, fa baikony fony tariny fahafinaretany, ary dia mazava ho azy fa hidiran-doza. Ary rehefa hidiran-doza any aoriana any izy dia izao hifototra any amintsika izy, hifototra any amintsika ray aman-dreny izay manome vahana loatra ny zanakitsika izy, satria fantany fa noho izay fomba fitondrantsika azy izay, noho izay fomba fifandraisantsika tamin'izay, no mahatonga azy eo amin'izay toerana misy azy, eo anatin'izay fahavoazana izay. Izay no voka-dratsiny ity malalaka loatra ity, manome vahana ny ankizy eo amin'izay tiany atao. Dia misy moa ny fomba fiteny ireo amin'ny teny frantsay hoe gâté pourri, ary dia ho potika tanteraka
io haviny zany zaza na ankizy na tanora hoentina amin'izay fomba fitezana malalaka izay. Fanteo jerevantsika kosa ny lafiratsyn'ilay hoe entitra sy enjana masika loatra eo amin'izay hevitsika izay. Ny akony eo amin'ilay ankizy satria dia misy akony lehibe eo amin'ilay zanakitsika io fampanjakantsika ny hevitsika hatrany io. Satria tsika tia hampanjaka hatrany ny hevitsika dia zao misy akony eo amin'ilay zanakitsika izay. Zao ny lafiratsiny io. Tsy ampy ny fivelaran'ny saity, tsy ampy satria matsiaro ho voapempo mandrakariva izy, matsiaro ho resy lava izy, ary dia manambany tena izy. Tsy te hiezaka firy intsony izy eo amin'izay ataony satria fantany fa raha misy hevitra mba tiano tanterahina dia zao ny ao an-tsainy hoe ity ve zao dia ho azo atao indray, ity ve zao dia ho avela indray ve zany ao an'ity, i dada ve dia anaiky an'ity indray, i neny ve dia anaiky an'ity indray, ary dia tsy te hanao ezaka intsony izy. Efa tena zava-dehibe eo amin'ny fivelarana izay hoe avy any anatiny ny finiavana anao zavatra izay. Izay ny zavatra anankiray mety ho hanambany tena toy izay izy, ary tsy te hiezaka firy intsony. Fa ny zavatra faharoa izay mety ho matetim-pitranga dia izao manohitra izy, tsy manaiky an'ilay hevitra izay terentsika ho apetraka sy ho tanterahana izy, fa dia zao manohitra izy. Zany hoe eo masontsika izy mety manaiky, satria amaray mandriny atsika dia milefitra izy, satria mety efara amin'ny famonoana izany, mety efara amin'ny vono maharary zany, dia milefitra izy. Ary rehefa any ivelana izy dia tanterahany any ilay zavatra. Zany hoe eo masontsika izy no tsy manatanteraka an'ilay izy, fa rehefa tsy eo masontsika izy satria tsika tsy ara-maso izay alehandrehetra, tsy afaka hanaraka azy ny amin'izay alehandrehetra, dia any izy manatanteraka ilay tiany atao. Satria rehefa tsy ekeny ilay zavatra apetraka fotsiny amin'izao mba ho tanterahana, dia izay no zava-mitranga. Tsy manaiky ilay vahaolana rosontsika izy, ary dia mody milefitra izy fa ny ao anaty lohany dia ilay zavatra tiany atao ihany no tanterahany. Izay no lafiratsiny izy ity. Ary natao ary hoe milefitra mandrakariva izy eo anoloan'izay, mety itenenao hoe ny andro dia tsy maintsy manaiky, tsy maintsy manaiky an'izay tiako, tsy maintsy manaiky an'izay lazaiko. Ao anatin'ny fahazazany, ao anatin'ny maha-ankizy azy dia izao milefitra izy, fa ao anatiny ao te hitroatra, ao anatiny ao te hanohitra. Ary rehefa mahatsiaro ny tenany ho lehibe izy, rehefa mahatsiaro ny tenany ombaly eo tena izy, tonga eo amin'ny taonany 7-7-8 taonany, dia tsy hanaiko vezintsika intsony izy. Ary dia eo no mahatonga ny olana matetika mifandrivotra ny ray aman-dreny sy ny zanaka, dia mipetraka amin'izay ny hoe mahaditra ny zanako, tsy azo tenenina ny zanako. Fa eo alohan'izany rehetrarehetra zany, eo alohan'izany voka-dratsy samihafa ateraka ireo fomba anankiroa ireo, ary za mino fa itsika samy afaka mandinika ny eo amin'izay zavatra, eo amin'izay fomba nentintsika ny hitezana ny zanatsika, hoe izy amin'ireo fomba roa ireo no nampiarintsika, dia afaka mijery an'izay lafiratsiny izay, afaka jerevantsika avy hatrany mihitsy ny eo amin'ny fiainany zanatsika zany, hoe manao ahoana tokoa izy, teo amin'izay nampiarako ny fahalalahana nomeko azy, manao ahoana izy, teo amin'izay nampiarako ny fahefana, ditiko fe lehibe sy ny tsirefesi-mandidina ataoko taminy, manao ahoana izy amin'izao fotoana izao, manao ahoana izy. Anjarantsika ny mijery an'izay eo amin'ny zanantsika tsirairay avy, fa na eo azy zany dia ny tompo tsy mamela antsika ho irery, ny tompo te hanampy antsika hatrany hatrany, ary zany anisan'ny anton'izao fandaharantsika izay, dia tsika hanaraka irairay ny tompo momba anao iarahantsika amin'ny amafa.
Fahitantsika ary zay ny fomba anankiroa zay efa fanao mahazatra, fomba fampiasantsika eo amin'ny fomba famahana olana, vokatry ny tsy fito-fipijery na vokatry ny tsy fito-fikevitra eo amin'ny sika ray aman-dreny sy ny zanantsika izany. Ary rehefa jerevana zay dia ady fahefana izy io, ady fahefana hoe izy any manam-pahefana ato tokantrano. Ray aman-dreny ve sa ny zanaka nitady anjakazaka, tady ampanjaka ny heviny hatrany hatrany, dia izay ilay fifandraisana amin'ny tokantrano. Izay tsy ekena ny heviny nefa dia matsiaro resy, izay mampanjaka ny azy kosa dia matsiaro homandresy. Fomba roa reo ahitantsika hatsapahantsika hoe misy hatrany ny mivoaka ho mpandresy, misy ny resy. Ary zay rehefa ilay tiantsika hialana hoe misy matsiaro resy, misy matsiaro homandresy. Ny tanjontsika dia izao: samy mandresy ny oro-tonta, samy mandresy ny andaniny sy ny ankilany, ary samy afaka hifampahazo eo amin'izay olana izay. Tsy fantatsika hatrany hoe raha isika manana olana eo amin'izay tiany atao zay, dia izy koa manana olana rehefa tsy atao zay zavatra tiany atao zay. Manana olana ihany koa izy, satria tsy azony hoe fa maninona no tsy azo atao zao zavatra zao. Eo amin'ny fomba fijeriny dia zao hoe tsy hitako mihitsy zay lafy ratsiny, tsy hitako mihitsy zay olana raha ataoko ty zavatra ity. Dia samy manana olana zany, na isika ray aman-dreny na isika zanaka. Ary zay ny tsy mampety hoe mandeha ila fotsiny lay vahaolana rositsika hoe isika ray aman-dreny ihany no mametraka hoe izao ihany no atao, dia ny antsika vaovà fa ny zanakitsika tsy vaovà. Ary zay no miteraka ilay fifandroitana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Ary efa hitantsika teo voambara teo hoe raha toka ilay atsika ihany no terentsika eo tanterahany, dia amin'ny mahazanaka azy milefotra izy, fa ao anatiny ao tsy milefotra izy fa manohitra izy. Misy zany ny olana ao isika, misy ilay olana. Ny olana dia zao hoe misy ny tsy fito-fipijery, misy ny tsy fito-fikevitra eo anoloan'ny zavatra tiana atao anankiray, kanefa isika ray aman-dreny tsy mankasitraka an'izay zavatra izay.
izy nefa tianao an'izay zavatra izay, tiana tanteraka an'izay zavatra izay. Efa hitantsika ireo ny lafiratsiny ihany koa, fa ny entitra sy ny enjana dia misy lafiratsiny. Ny malalaka mampanao ny ankizy amin'izay tsy ny atao ihany koa dia tena zava-doza, satria ahita loza ny zaza izay tezaina amin'izany fomba zany. Inona raha zany ilay zavatra tiana mba hitarihana ny sainao, mba hialanao amin'ireo zavatra anankiroa mahazatra ireo. Io fa fomba fijery mihitsy izay lasitra nahazatra antsika izay, potehana izay, ravana izay, tsy izay tsony no entina fa fomba vaovao indray izay tsy dia miteraka olana loatra ary miteraka rivotra vaovao ao anatin'ny tokantrano, eo amin'izay fifandraisany ray aman-dreny sy zanaka izay. Eo anatrehan'ilay hevitra tsy mitovy, eo anatrehan'ilay tsy fitoviam-pijery, nefa misy zavatra tiana atao dia izao, misy dingana efatra reto izay tsara ho tadidiana, satria izay hatrany no ampiasaina rehefa misy izay tsy fitoviam-pijery eo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka izay, eo amin'izay zavatra tiany zanantsika atao nefa tsy akasitrahantsika hitanterahany an'izany zavatra izany. Izao ny foto-kevitra lehibe hoe samy mandray anjara amin'ny fikarohana ny vahaolana, na ny isika ray aman-dreny na ny zanakitsika izany. Asaina izy handray anjara amin'ny fikarohana amin'ny vahaolana, satria hitantsika teo hoe samy manana olana, na isika ray aman-dreny na izy zanaka, dia miara-mikaroka an'izay vahaolana izay. Asaina izy handray anjara amin'ny fikarohana ny vahaolana. Tany aloha dia isika ray aman-dreny ihany no mandroso vahaolana ka mampanaiky ny zanakitsika amin'ny fomba tsotra aloha amin'ny voalohany, amin'ny fomba malefaka aloha amin'ny voalohany, fa rehefa manohitra izy dia mampiasa fahefantsika ary dia entitra mba hanatanterahany an'izay. Fa eto kosa dia izao hoe tsy mandeha ila izay vahaolana aroso izay, fa samy mandroso vahaolana, na ny ray aman-dreny na ny zanaka, samy mandroso ny vahaolany, satria samy manana ny olany dia aroso ny vahaolana. Mety ho maromaro zany vahaolana zany eo alohan'izay olana izay, raisina avy izay vahaolana samihafa izay. Izay rehetra vahaolana azo trandrahana dia samy mitrandraka ny rotonta, na ny an-daniny na ny ankilany, na ny ray aman-dreny na ny zanaka. Ary rehefa samy hafa-po eo amin'izay fanomezana ny vahaolana izay dia izao zavatra faharoa, dinihina tsara avokoa ireo vahaolana hita ireo, alaina ambony alaina ambany, hoe aiza no mety ho vokany, aiza no mahatsara azy, ina ny lafiratsiny, iarahana mijinika ihany koa izay vahaolana samy narosony tsirairay avy izay, ary miara-mijery izay hita fa tsara sy mety. Izay no dingana fahatelo. Rehefa hita ny vahaolana, rehefa azo avokoa ny vahaolana izay hita, dia dinihana ireo vahaolana ireo, alaina ambony alaina ambany, fakafakaina tsara, aiza avy no lafo tsara, aiza avy no lafo ratsy. Ary rehefa hita izay dia miara-mijery izay hita fa tsara sy mety, ary ny rotonta no miara-manaiky izay hoe ity no tsara, ity no hita fa mety, iarahantsika mifanaiky fa ho tanterahana. Zavatra ngeza be ny fonosin'izay hoe fiarahana mijery vahaolana izay, satria lasa tsy mampaninona ny zanakitsika ny ara-tanteraka azy, satria niarahana namolavola ilay izy. Fa raha vao mandeha ila ilay izy dia izao, aminazy tsy raharahinao izy, aminazy tsy azonao ny olany, fa rehefa iarahana mijery ilay olana sy ilay vahaolana ka mpandray anjara izy tao anatin'izay, dia maharisika kokoa izy hanatanteraka azy. Izay no tombony lehibe. Ary rehefa hita izay hoe tiano tsara izay dia miroso eo amin'ny fanatanterahana azy amin'izay ny rotonta. Mety ho samy manana ny andraikiny eo anatin'izay,
fa zaho samy manatanteraka ny andraikiny. Averina aminao zay dingana efatra zay mba ho azo tsara, satria ireto no tena fototra eo amin'izay fiarahana mijery vahaolana vaovao zay. Fa zay rehetra no resantsika tany aloha zay dia nentina nisariana ny saintsika hoe inavo ny fomba efa ataontsika eo amin'ny fitezana ny zanaka, eo amin'ny famahana ny olana, eo amin'ny zay zavatra tiany atao nefa tsy mitovy fomba fijery. Dia naseho zay fomba fanaontsika mahazatra izay, naseho ihany koa ny lafiratsiny zay zavatra anankiroa samy hafa izay. Dia eto kosa tsika mitarika amin'izay hoe ity ilay zavatra tiana hisariana an'izay tsika, tiana mba andramantsika, tiana mba ampiarintsika. Satria rehefa nandinika isika ny ao amin'izay fomba nampiarintsika izay dia mandinika ny toetra ny zanakitsika amin'izao fotoana izao, hoe atsaiza ny fahatafitan'ny zavatra tiatsika apetraka, satria mazava ho azy fa tiatsika ny zanakitsika, miara-manaiky an'izany avokoa. Ary izay fitiavana izay no manesika antsika hanery, nefa dia miteraka vokatratsy izay fanirena izay. Izay fitiavana izay no mahatonga antsika hanome fahalalahana, nefa miteraka vokatratsy ihany koa izay fahalalahana izay. Sao le dingana, le foto-kevitra zany dia hoe samy mandray anjara amin'ny fikarohana ny vahaolana, ny zanaka sy ny ray aman-dreny. Ary asaina izy mba hanome vahaolana, asaina izy hiara hijery, androso ny heviny amin'izay famahana ny olana izay. Ary dia samy mitady an'izay. Dingana faharoa dia hoe dinihana avokoa izay vahaolana hita, alaina ambony alaina ambany, fakafakaina tsara, atraiza no fetrany. Ary dia miara mijery izay hita fa mety isika ray aman-dreny sy ny zanakitsika miara mifanaiky hoe ity no tsara, ary miroso amin'ny fanatanterahana amin'izay avy eo. Misy fetrany anefa ny azahoantsika ray aman-dreny milefitra eo anoloan'izay hoe fiarahana mijery vahaolana izay, tsy hoe andeha hihoatra ny fetra isika, satria misy fetra tsy azontsika ho arana, dia ny sitrapon'Andriamanitra izany. Misy ny sitrapon'Andriamanitra izay tsy azontsika ho arana, na dia eo arany hoe fiarahana mijery an'izay vahaolana miaraka amin'ny ankizy izay. Tsy mahazo mihoatra ny sitrapon'Andriamanitra isika, fa izay no fetra farany, satria isika ihany koa manana ny fomba nitezanantsika sy ny kolontsaintsika, dia matetika lasa aloha loatra izay fetratsika izay. Ilay fetran'Andriamanitra, ilay fefy, izany hoe ilay sitrapon'Andriamanitra tsy azo oarana, mbola lavitra, dia tsika mametraka fefy mialoha loatra an'izay. Dia izay no mila mihemotra kely tsika zany, manantona n'ilay fefin'Andriamanitra izay hoe hatreto. Satria araka ny tenin'ny tompo any amin'ny asan'ny apôstôly hoe Andriamanitra no tokony hoekena, mihoatra noho ny olona. Fa isika indraindray mihoatra lavitra, mandroso aloha loatra an'izay fetran'Andriamanitra izay. Dia manjary manery an'ilay zanakitsika, manery azy andeha arak'izay tiantsika fotsiny ihany. Inona ny tombony amin'ity zavatra izay naroso tamintsika teo ty? Raha miroso amin'ny fomba atao hoe fahatelo isika, satria ilay roa voalohany efa jerevantsika teo ny fomba fampiaratsika azy sy ny tsy mahamety azy. Fa raha mampiasa ity fomba vaovao izay resahana aminao tsy ianao, na mety efa misy mahafantatra azy isika, dia mety ho mahatsiaro tokoa rehefa nampiasa izany hoe nampiatra izany hoe tena hisy rivotra vaovao hitsoka ao amin'ny tokantranonao. Satria io tsy fitifikevitra sy tsy fitifimpijery ao amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka io no mahatonga korotana, mahatonga fiferetanaina ao anatin'ny tokantrano ho an'izay manan-janaka. Indrindra efa miroso ho an'izay manan-janaka, miroso ao amin'izay hoe 12 fa 13 taona izay, fa hisy rivotra vaovao hitsoka ao amin'ny tokantranonao. Hisy rivotra vaovao ny fifanakaloza-kevitra ao, hevitra mandeha amin'ny lafiny anankiroa fa tsy mandeha ila avy ety amintsika ray aman-dreny ihany, ary tsy anjaka ao amin'ny tokantranontsika intsony ny fienjanana vokatry ny fampiasana fahefana. Fampiasana fahefana izay miteraka alahelo amin'ny ankizy, miteraka lonolony, miteraka ady mangatsika.
manimba sy manapaka ny fandraisana sy ny fampitokisana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Samy laza aminao hoe mampifanakaiky ny mpianaka io fomba vaovao io fomba resahako aminao io rava ny elanelana, satria tsy mipetraka intsonylay fanaparana fahefana fa mandeha amin'ny fanakalozan-kevitra avokoa ny zavatra rehetra. Lasa mifankahazo ny mpianaka, lasa misy rivotra vaovao an'izay hoe fifanakaloza-kevitra izay. Ary tsy hoe eo amin'ny tanora ihany no azo atao zany fanadihany-mbola kely azy ny zanakitsika dia efa azo atao zany. Na atao hoe mbola tsy miteny azy izy dia efa azotsika atao zany, satria fantatsika ny faniriny zavatra tiany atao dia efa taritsika izay. Fa raha vao ny atsika ihany no tiantsika tanterahana dia mandeha ila izy ary tsy anaiky an'izay ireo zanantsika ireo. Misy nefa ny antony mety mahatonga antsika ray aman-dreny, mety mahatonga anao izay miainao amin'izao fotoana izao tsy anaiky an'izany zavatra zany, satria mbola te hijanona trantsika eo amin'ilay fomba voalohany hoe tsy maintsy entitra, tsy maintsy mienjana, satria tiako ny zanako ka tiako izy handeha amin'ity lalana, tiako handeha amin'ity fomba fijeriko ity. Mety misy antsika mbola te hitazona izany. Betsaka koa ny mety mbola te hanome fahalalahana, te hanome kaboraraka ho an'ny zanany eo amin'izay fomba fitezana izay. Mety ihany koa mahatonga anao tsy resy lahatra ny amin'izany fomba resahako aminao zany. Mety matahotra ny ho very fahefana isika, matahotra ny hoe tsy atahoran'ny ankizy intsonina hoe tsy ho rarahiny ny zanantsika intsony raha mantanteraka zany. Nefa za samy laza aminao fa mety ho diso ihany zany fomba fijerinao zany. Fa vao mainka hanaja anao izy, vao mainka hanaja anao ny zanakao raha mampiatra izany ianao, satria tsapany fa mahazo ny olana ianao. Ny olana amin'ilay fanapara-pahefana masy dia izao hoe zavatra tsapany dia hoe tsy azonao mihitsy ny olany, satria ny anao ihany no asesika ao. Fa raha mampiatra ity tsika ty fanakalozan-kevitra ity dia ho tsapany hoe azonao tsara ny olany ary anampy atsika azy izy eo amin'ny zavatra rehetra. Misy hevitra mety tsy ho takatra ny saintsika, izy no mitondra izany hevitra izany, dia eo tsika ho gaga. Fa na ny fivelaran'ny sainy aza mandroso, satria afaka maneho hevitra hatrany izy, tsy hampanjaka ny hevitsika hatrany any isika ary hiala ny amin'izay fanapara-pahefana izay. Fa hiroso kosa amin'ny didingana vaovao, fomba vaovao, mety efa fantatrao ihany amin'ny kapobeny, nefa no jerevantsika nitomorotsy akaikikaiky kokoa ny amin'izay tamin'ity fandaharantsika androanyity. Mety misy olana ihany nefa eo amin'ny fanatanterahana io fomba io, satria mazava mazana dia tsy dia misorotra loatra eo amin'izay, tsy dia hita loatra hoe inona no fiantraikany ratsy eo amintsika ray aman-dreny eo amin'ny zavatra tiany zanantsika atao. Ohatra hoe raha mandoko ny volony izy dia tsy hitantsika eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra hoe aiza marina no misy hoe tsy azo lokoina ohatra ny volo, dia hoe inona koa no fiantraikan'izay eo amin'ny fiainantsika ray aman-dreny raha lokoina ny volony, dia sarotra kokoa izay no olana eo amin'ny fanatanterahana azy, satria tsy maintsy aseho antsika, asongadintsika zany hoe izao no tsy mampety an'io zavatra io. Dia rehefa tsy hitany hoe inona no fiantraikan'izay any amintsika dia lasa sahirana izy andrefa nanapahakevitra hiala amin'ny zavatra tiany atao. Kanefa ny tompontsika izay nefa nanome saina antsika, nanome ny fanahona antsika, hitarika antsika mba hayanazava amin'ny zanakitsika ny amin'izay rehetra tiantsika iarahana amin'ny fampizara aminy. Ary tombony lehibe antsika kristianina ihany koa ny fananantsika ny tenin'Andriamanitra, ahafahantsika mizara izany amin'ny ankizy, ary mora aminy mahazo, mora ampianarina kokoa ny zanaka izay mianatra tenin'Andriamanitra, izay ny tsy azo anaovana kivazivazy na tandrevaka ny fampianarana ankizy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny tokantrano, amin'ny alalan'ny sekolirady izy, amin'ny alalan'ny katesisy, eny amin'ny fotoana rehetra. Satria ny tenin'ny tompony amin'ny tontolo mitoko fahaenina andininy fahafito dia izao hoe dia ampianary tsara ny zanakao zany, ary resao na mipetraka ao an-tranonao ianao, na mandeha ny an-dalana, na mandrina ny fo, ary fezo famantarana eo amin'ny tananao ireny
areoko feo fampatsiarovana eo ambonin'ny miandrinao, ary soraty eo mitolambaravarany tranonao sy eo amin'ny vavahadinao. Ny ten'Andriamanitra ilaina mpianarana ny ankizy hatrany. Izay no masaka azona roso maniry sy manan-tena indrindra fiarahan'ny mpiarahantsika ray aman-dreny sy ny zanantsika iroso amin'izay fanakalozan-kevitra izay, ary itsoka ny rivo-baovao ny fanakalozan-kevitra, ny tsy fampatsakana ny editiko fe lehibe sy ny tsy fampanarana por eo zanantsika ireo. Ivavaka isika. Tompo misaotra anao zao ny amin'ity fotoana ity, mangataka aminao zay tompo ny amin'izay rehetra manana olana ny eo amin'izany sy fandraisan'ray aman-dreny sy zanaka izany, anolo-tsaina ianao zay rehetra ny fampiresahana iteto, zay rehetra fampianarana nomena tompo. Ianao no iasa, ny fanahy ianao iasa mahery eo anatiny ahafahany mahatakatra zay tiana ambara, dia zay rehetra kasitrahanao dia ampitombo be dehibe ao anatiny, dia iasa sy anjaka ao amin'ny tokantranony ianao Jesosy Kristy, ilay mpanjaka ny fiadana. Saotra indrindra tompo amin'izay rehetra vitanay androany voninahitra ohatrany iny mba ahafahany tsirairay avy manana fifaliana ao anatin'izany tokantrano izany, ny anaranao Jesosy Kristy tomponay. Amen. Fandaharana iray vatsy iray aina. Fandaharana iray vatsy iray aina. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Herliva Razafy Manantsoa. Isaky ny zoma amin'ny 4 ora sy 5 ka hatramin'ny 5 ora sy 5 eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa.